Fa nanomboka ny volana Desambra lasa teo kosa no azon'ny mpanjifa nampiasaina ny carte carburant Liberta ny compagnie Shell. Nisy ary ny lalao tanterahana atao anatin'ny fampahafantarana izany vokatra vaovao izany ka fivahinianana makany Hong Kong no loka azony tsara vintana atao anatin'ny lalao fanampy fanazavana sy fanadadina. Karatra azo fahanana na carte carburant préchargée sy rechargeable ny carte Liberta izay vokatry ny compagnie Shell. Ahafahan'ireo mpampiasa azy manao ny antsoina hoe achat groupé anireo vokatra sy tolotra samihafa ny Shell ny carte Liberta. Napatsiahivo ny tale général ny Vivo Énergie omaly ireo tombontsoa maro azo avy amin'ny fampiasana izany carte izany raha tsy laza afa-tsy ny fahamoran'ny fividianana ny solika izay tsy ilana intsony ny fikirakirana ny vola taratasy. Tao anatin'ny fampahafantarana izany vokatra izany moa izay nanomboka ny volana Desambra 2024 dia nisy ny lalao tombola izay no tanterahana ka i Antenaina tovovavy mpianatra avy any Tomasina no tsara vintana. No tanterahana omaly teny amin'ny station Shell Anozato ny fanolorana ny loka. Ny loka azony dia fivanianana any Hong Kong mandritry ny herinandro ary iantoan'ny Shell avokoa ny fandaniana rehetra. Tena tsy nampoizina ilay izy. Zay zany mividy essence matetika ao amin'ny Shell dia nisy indray andro zay nisy ny matrice ireny anatina aina misy kanay ampiasan'ilay carte Liberta dia tonga dia resy lahatra zany zay ampiasan'ilay izy dia narahanay daholo ny toromarika rehetra tao anatiny dia nataonay dia gaga be zany nantsonjareo zany tamin'ilay izy dia izy zany tsy nampoiziko izy satria izy zareo manerana ny Madagasikara ilay izy dia za zany tsy nanana eritreritra mihitsy hoe ho azoko ilay izy dia gaga be zany nantsonjareo tamin'ilay izy hoe azoko avy any mananaravaratra fa mipetraka ao Atamatave. Amin'ity taona ity moa dia mampanantena vokatra vaovao sy tolotra maro ho an'ny mpanjifatrany ny toby fivarotan-tsolika Shell. Raha nanontaniana mahakasika ny kalitaon'ny solika kosa ny tale général ny Vivo Énergie dia nanambara fa manana ny antsoina hoe système de contrôle de qualité izy ireo mba ahafana manamarina fa manaraka ireo fepetra takiana ny lasantsy izay varotan'izy ireo.